Lay fari-dranomasiny Nosy Baraina misy otrikarenan-dranomasina tsy hita pesipesenao raha tsy laza afa-tsy ny resaka fano, resaka fia isan-karazany ihany koa. Ankoatr'izay io faritra io no io harena be dia be vokatra ao io dia betsaka mpiavy avy any atsimo andrefana Nosy izay mandeha mihaza manao fia ao amin'io faritra io. Mitombo isan-taona izy ireo noho ny vokatry ny filàna sy ny fiainana andavanandro ihany koa. Amin'izao fotoana izao io faritra io dia ianjadiny ny fiantraikan'ny fiovaovan'ny toetrandro. Tao anatin'ny taona maromaro efa 10 taona mahery izay dia tsapa fa maro ireo rivo-doza mandalo amin'io faritra io izay misy fiantraikany amin'ny faritra. Eo ihany koa ny fahatsapana fa mitombo ny samonta, miahavo ireny vagues marines ao amin'io faritra io ary misy fiantraikany be zay eo amin'ny fiainan'ny olona andavanandro. Zavatra tsapa dia mety salama ny récif corallien, ny vatoara. Ohatr'izay koa ny horiana ny ahitra-masina dia hita fa mihasimba. Ny mangrove moa na ny alaongo dia efa hita fa manomboka efa miapotika tsikelikely. Vokatr'izay dia mihena izany ireo harenan-dranomasina raha tsy laza fa tsy ny fia izay fotom-piveloman'ny olona andavanandro ka misy fiantraikan'izay amin'ny andavanandron'ny mponina rehetra amin'ny faritra io. Io vahavan'ny toetrandro aty manko zao la raha amin'ny mpanjono aminay mpanjono eto Mentirano manahira avao. Ny vaninandro moa miaraty dia raha zay nefa misy fiantraikany amin'ny fivelomam-ponay atoy. Tena misy fiantraikany mihitsy. Ohatsy manao ohatsy raiky avao lafa zao manahaky asotry manahaky an'izao. Zara afaky mandeha tegna ndroy na 3 andro manao an'io asa fiveloma io magnegny. Nefa agnatin'ny 2 na 3 andro igny enjikendjika avao amin'igny. La raha agnany sisindriaky ity moa no fiovavan'ny toetrandro zay, gnanay mahita hoe mialany tsikely. Ny simba vatohara. Zay aloha hitan-tegna voalohany lafa toetrandro raha matetiky reky be io, simba vatohara reo. Dia lasa mifindra le fia lafa tsisy tragnony. Tsy mandeha mamelom-po ndraiky egny le lafa toetrandro raty igny, lasa la mijano agnabo eto avao tsy mamelom-po. Mihena am'izay fidiram-bola amin'ny tokantragno. Misy zahay tsy mare le toetrandro bakagny, misy zahay miasa agny, misy simba fiasanay. Am'izao mantsy tena matetiky zany le toetrandro raty tena maro. Tsy zay toetrandro soa. Dia zay tena maharaty azy amin'ny fiantraikany aminay satria rehefa avy toetrandro raty, tsisy olo mandeha mitindry kokoa ndriaky igny. Tsy misy le mivelomam-po satria miankina amin'ny riaky igny ma. Io zao laha ohatsy fa misy ria be marety amin'ny andehanay vono zao, ila vakorita zao mba tegnany Nosy Timbahono zao la mahaby lendaka ambana agny aby. Manjary simbagny le raha zao. Safery he matetiky manimba le hara, misy le hara velo zao, lafa avy riaky be la mivaliky tokoa, lasa le hara mivarimbary. Izao manjary mamono le hara zay mahatonga hoe hara maty ty. Raha tay lafa tsatsy ria be gnagny simba. Gn'ainao n'izao 060 zao nisy agnenjy fito ny ria be tamy nandianaka any tamy tao raiky taloha tamy tao lasa rava iaby niampo Nosy toy. Reo zavatra rehetrarehetra ireo no anisany mahatonga ny tetikasa miasa ao amin'io faritry Nosy Baraina io. Ary io asa atao io dia misandrahaka amin'ny faritra mihoatra ny 7,780 km² ary anisany eritreretana ho faritra masina rovana anisany lehibe indrindra aty amin'ny Oceane Indiana andrefana izany. Ny tena tanjona moa zany dia ny manampy ireo mponina rehetra ao an-toerana mba hiatrika an'izay fiantraikany fiovan'ny toetrandro zay. Faharoa ihany koa dia mba hiarovana an'ireo harena voalaza teo hoe ny vatoara, ny mangrove, ny ahitra-masina mba afaka manome foana an'ireo sy mamatsy ny sakafo sy ny toerana zay ahafahan'ireo fia miaina ara-dalàna ka mitondra fampianarana sy fanofanana maro isan-karazany ary maro lafo ny tetikasa. Anisan'izany ohatra ny fampianarana an-drareo ny resaka teknika fiarovana an'ireo rovoary ireo. Toy izany koa ny fampianarana ara-teknika mikasika ny resaka fambolena sy ny fiompiana madinika. Indrindraindrindra
indrindra moa ny fanondrona hevitra sy ny fanampiana andrareo amin'ny resaka fitantanana ara-bola. Ny anton'izay moa dia mba hampisy foana ny vokatra an-dranomasina izay fotom-piveloman'ndry zareo ao. Faharoa manarak'izay dia mba ahafahan'zareo ihany koa manana fidiram-bola rehefa tsy afaka manjono zareo. Ary ny tanjona lehibe moa ny fiantraikany amin'izay dia mba haharitra ilay fotom-piveloman'olona ary mba afaka miatrika tsara n'ilay fiovaovan'ny toetrandro ireo mpanjono sy ny communauté ao amin'ny faritry Nosy Baraina ireo. Laha ty amin'ny faritsy Sily Baraina manokana raha resafa amin'ny fametrahany regny réserve maharitsy regny, zany hoe tsy resy latsy gn'olo fa isaorany Blovantirsa, zany hoe nisy mihitsy fokon'olona maromaro nandesy tagny Andavadoaky, tagny Bengolo mijery zava-misy. Dia resy latsy le communauté nandeha nagnagny. Tombotso ao agnatin'izay raha zay hoe apetraky réserve maharitsy dia ao no agnatodizany fia rehefa maro ao agnatin'ny réserve maharitsy eo le fia dia mamatsy an'le toerana izay eretserety fa ho lany. Fa réserve tsy maharitsy kosa na drakaky eo na horita bevata be le vokatsy ao agnatiny io ao. Magnaraka an'izay manko misy koa fiaraha-miasa miaraka amin'ny SDRM amin'ny alalan'ny azera zay na valinasa zay, zany hoe tanjona koa rehefa raty ny toetrandro noho ny fiovaovan'ny toetrandro dia mba tsy antohan'ny pesera na mpanjono agny amin'ny riaky avao fa mba miantoka ireo amin'ny resaky valinasa izay omeny SDRM zay. Le mpiandriako ma zao mba manao tahiry zany satria efa toetrandro zao soa eha mahazo vokatra igny zao mba mahay hoe ty taoko tahiry hitsondrovako an'le toetrandro raty, ty mba hohaniko kely hohaniko ty hoe amin'ny lerany hoe mahasoa azy igny tsy maintsy manao tahiry zao zahay. Miezaka ataonay moa zay fa réserve zay mba hitahirizany tegna ny vatohara io mba tsy ho kitikity koa mba hitiry vatohara igny, zay voalohany ezakinay. Dia faharoa mangala vola mizeky tegna lafa misy fasahiragna te agnatampoka regny na lafa tsy misy velomam-po amin'ny toetrandro ratsy zay mangala vola mizeky. Fa igny vola igny tsy natao hohany avao fa natao ampiasay mamaritry. Manahaka anakay zao mangala ny vola igny dia mamaritry aho. Dia reo koa moa fa misy magnome vadinasa mba mihompy an'igny koa tegna lafa magnatolo koa raha nomendreo antegna regny dia fa mamaritry an'igny fa mba misy fidiram-bola lafa tsy miandriaky lehilahy mba misy fidiram-bola avao. Le fanaovana réserve reo manampy anay amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Fa lafa mamoa réserve igny tena mahazo vola dia mitanjara amin'izay hoe ty atao ny sakafo, ty alatsaka mizeky dia ty mba embena ato. Amin'igny amin'ny réserve igny reo tena manampy. Na dia mba misy toetrandro ratsy magnarakaraky an'izay mbo afaka miay tsara, mbo misy. Misy anao réserve tsika. Mora mba handroso ndraiky raha tsika ty. Io aloha tena tiay reo sady nzay fiova toetrandro anao ratiraty lafa mivary mba afaka magnampy anay avao koa i. Toy mba lako raiky toy mo sakafo akalenako, toy mba hiviliako matériel koa hivelomako. Lafa maromaro fia agnatin'ny réserve maharitsy io ao, reo moa mety tsy hijano ao loatsy fa misy koa reo miparitaky mbao. Miparitaky mbao regny zao zay hay mihaza zao fia hazonay bakao marobe ty mety fia tagnatin'ny réserve tao niboaky agnatiny atiky ezahana io. Nandritra izay taona vitsivitsy niasany tetikasa niaraka tamin'ireo mpanjono ireo. Ny zavatra tsapa amin'izao dia hita fa mazoto ireo mpanjono amin'ny faritry Nosy Baraina. Mandray anjara mavitrika izy ireo amin'ny asa fiarovana. Vokatra izay dia hita fa miasa lama ireo rovoary ao anatin'ny toerana raha fa tsy teny fa tsy ilay vatoara sy resaka hoe oriana ahitra masintsika. Dia amin'izao tsika miteny izao efa misy mihoatra ny 5 hektara ny faritra arovana tsy azo kitihana mihitsy. Torak'izany koa ireo faritra arovana izay ao anatin'ny 3 volana na 4 volana farafahaelany izay misy ny horita iarahana amin'ny mponina ao atoerana dia efa misy anaky 10 izy ireo ka mamelo maso sy mikarakara an'izay ny mpanjono eo atoerana. Efa maro ihany koa ny fambolena ongoka izay nataon'ny olona efa mihoatra ny 10 hektara ny vita amin'ny tsika amin'ny teny izao.
Mihoatra ny 200 ny vehivavy mpanjono izay mandray anjara akoatra ny jono mampiroborobo ireo vadin'asa madinika. Dia mivondrona izy ireo miaraka amin'ny lehilahy ihany koa ao anatin'ny fikambanana izay sady manao tahiry no manao findramana madinika ao anatin'ny faritra. Miisa 17 ireo fikambanana madinika manao tahiry sy findramana madinika ireo.